Ina amin'izay ny anoherana ny fitiavam-bola. Tapany fahatelo farany dia le Timoty voalohany toko fahenina ka hatramin'ny fahavalo teo ihany hoe misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra raha mahay mianina amin'izay ananany. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao tsika sady hita fa tsy hatondra na inona na inona rehefa miala, fa raha manan-kanina sy fitafiana tsika dia aoka hianina amin'izany. Zay ny io mianina io zany no anoherana azy. Fa ny mianina tompoko tsy mionona akory miala eto indray dia mionona hony mila mahay mionona hony fa aza ty areny no mitovitovy izy samy manomboka amin'ny dia samy miafara amina dia samy misy enina eo ampovoany. Fa ny ray mionona dia ny ray mianina. Ina mahasamy hafa mionona sy mianina? Mionona dia rehefa misy an'le rehefa tsisy azonao atao tsony zany fahoriana, tratra fahoriana ianao tsisy azo atao tsony, inona ny ataonao? Petraka. Tahoana moa tsisy mampionona raha moa mionona ka maika fa misy anareo mionona. Indrindra moa fa mbola narahanareo an'ity vola makareny tena mionona mihitsy izay. Faly ny fo ka mba tsy hampimenareo dia tsy le fahoriana akory mafaly ny fo fa le vola kely omenareo. Ny olona mionona zany dia olona malahelo fiainany, malahelo. Izy dia mitanondrika izy, dia mipetraka izy. Tahoana sao nanaovan'Andriamanitra anaiko mahantra fadiran'ovana. Dia miandrom-panome, mba meo kely mba metra kely mba manomeza kely. Zany atao hoe olona mionona, ary ny gasy dia mahay mionona. Ny ankamaroany gasy dia mionona. Ny atsasany tia vola ary ny atsasany dia mionona daholo dia io tsika. Fa mianina ny resaka eto io tsy haintsika io. Mamaky azy raha tsisy mahay, tsy mbola diso mihitsy nampamaky any olona fa tsy maintsy miakanakana izay olona rehetra nampamakiko azy. Ny atao hoe mianina indray dia mifaly. Raha malahelo le ray dia izy faly. Ninona ananany eo dia faly izy. Izy mitraka. Na inona ananany eo dia mampitraka izy fa tsy mitanondrika. Tsangana izy ary izy olona miasa izy. Vonona anao zavatra izy. Zany ny atao hoe mianina. Ozy fiteny hoe le bonheur est un chemin et non une destination. Tsisy olona manana ny ampy zany zareo nampanankarena ohatrin'inona ary ianao efa fiteniko foana. Bill Gates ampanankarena indrindra fa Bill Gates tsy manana moto menamena sim. Za manana ao ambany ao. Maro zany tsy manana zany izy. Misy zavatra foana tsy anananao. Fa raha mieritreritra ianao hoe rehefa manana an'io dia ho sambatra. Dia tsy ho sambatra mihitsy ianao mandrakizay. Fa ny sipakely dia mieritreritra fa rehefa manambady dia sambatra. Fa rehefa nanambady izy dia ozy izy hoe tia banty tsy mitovy ena fa ny an'le ry zavatra globalina foana ny hita fa tsy mahay mijery détail ohatrana mihitsy. Tsy naka vehivavy. Tsy mety zany foana ny teneniny. Ngamba rehefa miteraka vao sambatra. Niteraka indray izy. Tsy afaka makaiza fa mitaiza. Tsy matory mihitsy amin'ny alina fa nampatority izazy ty foana. Rehefa lehibe ngampity izay vao sambatra. Aleo voary. Lehibe io zazy io dia tsy teneniko ny tohany fa petit enfant petit problème, grand enfant grand problème. Ngamby io rehefa manambady lasany dia sambatra. Lasa nanambady izy. Ampalahelo izay mivady rery ny ato lozany lekizy sady. Angamba rehefa mananjavy kely dia sambatra. Aleo voary. Tonga zafy kely apetrany eo lasa izy mandeha manao labraingery ianao mitaiza zaza. Maty mihitsy ny amin'ity zazakely. Le zaza amin'io maditra be tsy azo tenenina mihitsy. Ngamba rehefa lehibe io izay vao sambatra. Maty ihany ianao fa tsy sambatra mihitsy ianao. Azonao daholo nefa zavatra tadiavinao rehetra. Zany ny olona tsy mahay mianina. Ka ny fahasambarana eny an-dalana ianao sambatra izay anananao dia falio.
fa tsy maintsy misy zavatra tsy anananao foana amin'ny fiainana. Ny olona tsy mahay mianina dia ohatra amin'ny bebe anay. Efa maty izy dia azoko tenenina. Tonga ny daholo ny zandriko anankiroa sy mamanay sy dadanay. Fa inona ny rarahina izany? Izy faly. Manino ny faliny tsy makaty mihitsy e. Nanao sakrifisy mafy dia mafy mihitsy falina andeha amangeny bebe. Tonga mangeny bebe faly. Nisy rarahiny bebe afaly. Fa la hitanao fa aiza hiary sy hiatra e. Zay tsy eo ihany tadiavina. Tsy mahay mianina. Ny mianina dia mifaly amin'izay. Zay io aloha ny eo dia mifaly amin'io. Fa tsy eto izy rehetrarehetra tonga eo daholo ary izy rehetrarehetra dia tady olo-kafa indray ianao. Na maninona tsy tonga foana isan'andro e. Tonga isan'andro nareko mankaleo nda namody ihany amin'izay. Tsisy fifaliana mihitsiny. Ka inona ny atao hoe mianina? Ny mianina zany dia mifaly amin'izay ananana. Ninona anananao eo dia falio io. Fa io no meny tompo anao. Korintiana 2:4-7 dia miteny izao. Fa ny fahoriantsika ankehitriny dia maivana sy vetivety foana. Misy fahoriana foana ankehitrika ety amin'izao tontolo izao neny ahitantsika fahoriana e. Fa maninona ny fahoriana maivana sy vetivety foana? Ary manomana antsika eo amin'ny tsy vita maivana sy vetivety foana fa manomana antsika eo amin'ny voninahitra mandrakizay izay tsy misy fetrany sady manan-danja lehibe. Rehefa maninona? Raha tsy mijery ny hita fa ny tsy hita. Fa ny hita dia mandalo ihany fa ny tsy hita no aritra mandrakizay. Tsy le tsy ampy eo aminao foana fa lay ara-panahy. Akoatran'io, izay ny jerenao. Dia hitanao fa maivana ny fahorianao. Io mianina io baikon'Andriamanitra io. Baiko io. Mila atao. Fa atahaterahantsika daholo baiko rehetrarehetra fa ty tsy fantatsika koa hoe misy baiko anankiray inge. Hebreo 7:5-9. Koa amin'izany, aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo. Hitanareo, ampifanoheriny amin'ny fitiavam-bola. Raha ohatra ianao tsy te ho tia vola dia manino? Mihanina amin'izay anananareo. Zay ihany fanafodiny fitiavam-bola. Mihanina amin'izay anananareo. Fa hoy izy za tsy andao anao mihitsy na foy anao akory. Ka dia samy teny sika hoe ny tompo ny mpamonjy hafa tsy vola. Nareo? Tsy vola ny mpamonjy hafa ny tompo. Ka tsy atahotra inona ny azon'ny olona atao amiko? Tsisy. Zany reto Antanio vadiko be dia be reo namako reo mahafantatra anahy tsara e. Fantany zany fiainanay. Fa mbola hita izay hita e. Ary fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana foana ny katsahanay aloha. Na manao sakafo ary fa tsy hoe ilay mampianatra eto ihany. Dia mipetraka foana izay rehetra izay. Faharoa, fatelo fampanantenan'Andriamanitra koa ny hoe mianina. Io mampanantena izy hoe mihanina za tsy andao anao mihitsy na foy anao akory. Izy miaraka aminao foana, tenenina teto foana izany. Hoe inona ny asaraka antsika fitiavan'i Kristy fahoriana ve sa fahatrana sa loza sa mosary sa fanenjehana sa sabatra sa fitajahana? Tsisy. Miaraka aminao foana ny tompo ninona mahazo anao. Tsy mandao anao na mahafoy anao mihitsy izy. Zay le hoe mijery ny tsy hita fa tsy ny hita. Le Andriamanitra miaraka aminao. Ary fahatelo farany tsy farany moa zany mbola be dia be dia fanehoana koa ny fitantanan'Andriamanitra hoe izy ene ka mitantana anao. Io tsy andao anao mihitsy izy mamonjy anao ny zavatra rehetra ataony amin'ny fiainanao io. Zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao io azafady. Dia fantatr'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra fa mahasoa anao io matoa mitranga amin'ny fiainanao. Fa ianao mieritreritra hoe fa maninona za ihany ny atao an'izao. Jerentsika Adama sy Eva. Tena raha misy olona tena milairanga eto ambonin'ny tany tsisy ohatran'ny Adama sy Eva. Izy zany raha mandeha any amin'ny supermarket dia feno kady fa izy tsy mandona ariary aza. Tena tsara. Ary amin'izay produit fresque bio daholo ny hotazany. Maimaim-poana. Ninona tiany. Nanana voankazo rehetra izy ary izy dia afaka mifandray mivatana tamin'Andriamanitra fa fampiresaka ohatr'izao amin'Andriamanitra izy. Fa telo izy tsy mpanota oatra antsika fa innocent. Fa mbola tsy ampy azy, mbola tsy mahay mianina ihany e. Tsy ampy azy zany e. Azo anankiray
tenena hoe io azahoanina dia jereo inge le publicité anaovany azy ary hitandra vehivavy fa tsara. Faharoa, fihinana azo ny azy sady mahafinaritra amin'ny maso, azo mahatsiriritra, ohatra amin'ny mampahendry. Wow, pub zany a. Dia naninona? Nanotazany voany ka nihinana izy dia nomeny koa vadiny teo anilany dia nihinana koa le vendrana. Fa raha za koa aloha teo dia nihinana e. Tsy mahay mianina. Efa be dia be ny anananao dia le anankiray tsy anananao dia indray mbola tadiaviny. Rahely, io le lazaiko. Atao foana izay azahoanao zavatra anankiray. Tereo Andriamanitra anomeny iny fa omeny anao iny. Mbola hiditra amin'izany tsika rehefa atsoatsy. Omeny anao iny fa tereo izy anomeny iny. Fa hitanao ny vokany. Zao no lazainy rahely. Miteraka zany Léa, teraka koa mpanompo Léa, teraka efa be dia be mihitsiny. Izy momba, dia ozy izy. Ary rehefa hitan'ny rahely fa tsy mba niteraka Jakoba, niteraka tamin'i Jakoba izy dia nialina ny rahavaviny izy. Nefa izy ny tiany Jakoba no rahely. Tsy rara iny za fitiavan'i Jakoba zany. Mila miteraka. Dia inona ny lazainy? Ozy izy tamin'i Jakoba, mezaza fa ratsy zany aho faty. Okay. Tezitra be Jakoba tamin'io fizanga-Andriamanitra ny anome zazanao. Zany navaly Jakoba anazy. Fa nanome Andriamanitra. Tia 31, 35, 16, 19 nantranga. Dia nifindra niala tamin'ny Betely izy noho ny afaka kely foana sisa tsy hatongavany tao Efrata. Dia nihetsi-jazy rahely ary sary-piterahana. Rehefa naharary am-piterahana toy izany izy dia hoy ny mpampivelona taminy, aza matahotra ianao fa zazalahy anao koa ity. Rehefa niala iny rahely satria ho faty izy dia nataony hoe Benony ny anaran'ny zaza fa rainy kosa ny antso ny anarany hoe Benjamina. Dia maty rahely ka nalevina teo amin'ny lalana mankany Efrata Betely. Zany ao faty izy fa maty ihany. Zany ka ovy ihany. Aza melan'Andriamanitra manome eny ianao. Nalelo raha andeha Jesosy dia izy andray izy. Tamin'ny voalohany zalahy, iza dia mpampisolo anazy. Mora raha tsy miverina ohatran'ny zaza ireo izay tsy manao zaza io zaza dia nahazo malalina dia nalahelo zany. Tena zany ny tompo. Fa zany rehefa manana zasa zany inona efa mbany dia lasa iny. Fa zao ny zareo Jaona 2:20. Ankehitriny nakany amin'izay nani ary tsy misy reo manontany aho hoe hoaiza ianao satria zany taminareo dia votina alahelo ny marina aminareo, amaranareo ny fako fa raha tsy miala tsy ho avy aty aminareo mimpananatra fa raha mandeha dia irahako aty aminareo izy. Fa na zavatra be dia be mitranga amin'ny fiainantsika, misy zavatra tsara mahasoa anao ny alany iny zavatra iny aminao satria misy zavatra tsara kokoa noho iny meny tompo anao. Ary ara-panahy io zavatra io. Ara-panahy io fa tamin'ny moto very motoako za mampianatra sekoly ny baiboly very motoako dia ozy izy ny olona hoe efa tsy loan'Andriamanitra tomobile amin'izay io mandraky tia androany tsy nahazo tomobile. Vavaka mafy sy nifadiany ny Davida rehefa nanina iny mba tsy hahafaty an'ilay zanany tamin'ny Batseba tadidinareo iny fa inona ny vokany? Maty an'ilay zaza. Fa raha tsy maty ange ilay zaza ka henatra ho an'ny Davida mandra-pahafatiny iny. Tia ny namonoan'ny Davida ny Uri, tia le nangalan'ny Davida mpihinana tamin'ny Batseba, tia le nanao an'izao. Fa mba nisina tsara azy ihany nahafaty an'iny zaza iny amin'ny lafiny ray. Ary vao maty ilay zaza nihinan-kanina amin'izay Davida. Taty sakafo izy le ray. Ela tsy mihinana. Zao amin'ny fiainantsika rehetra dia fantatr'Andriamanitra hoe tsy mitovy ny zavatra zakantsika. Tsy mitovy. Aza miteny foana ianao fa maninona ny za rery nataony an'izao satria ianao rery mahazaka an'io. Fa maninona ny eniana fa raha ny eniana iny ny asaina hoentinao tsy zakanao iny. Fa matoy ny asain'Andriamanitra ny entinao ao amin'ilay fitantanan'Andriamanitra tsika mantsy zao.
dia zakanao fa Andriamanitra tsy mampitondra izay tsy zaka zany fa taro zany eo amin'ny fiainana, tsy mampitondra izay tsy zaka zany Andriamanitra. Matoy omena anao dia fatany fa zakanao io ary mahasoanao io. Marina sa tsy marina indray eto ilay zavatra rehetra miara-miasa asoa, fa tsy hoe asoa izay tia vola fa asoa izay tia an'Andriamanitra dia izay voantso araka fisikasan'ny raha teo. Satria izay fatany raha teo dia nitendreny komba hitovy endrika amin'i Jesosy Kristy. Io ny azo fijalianao dia io entinao dia mitovy amin'i Jesosy ianao amin'izay. Izay ilay midika an'ilay mahasoa, mitovy amin'i Jesosy. Mahasoa anao izay, matoa omeny anao. Ahoana ary ny ahafahan'ny olona miaina ny lanitra dia ny etỳ tany. Ka tsy hoe andehanao bizina, zay ilay rahalahy zay dia ny ataony. Faly ery izy tantara zany dia faly daholo koa le any miaino anazy, tena mba tsara kosa zany. Fa io zany misy vazaha tonga avy any an-dafy zany fa tonga dia atsony avy aty aminay andao fa karakarainay sy ninona. Fa inona ny karakarainay iny fitiavana iny? Io tsy maintsy mahazavatra amin'iny vazaha iny rehefa avy eo. Dia ataoko namana foana iny vazaha iny fa tsy maintsy mahazo amin'iny rehefa avy eo. Domiko tapany mba handoa herany. Ahoana ny afahana miaina ny lanitra dia ny etỳ tany. Lioka 2:12-17. Hoy izy tamin'ny olona, tandrema ianareo ka miarova tena amin'ny fitiavan-karena, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananana. Ny abetsahany zavatra ananana ny ain'ny olona. Fa io maty foana ianao farafabetsany 70 na 80. Fa tsy hoe ihany kosa tena mpanan-karena be 50 taona izy zay vao maty. Tsy izany 80 ihany 70 ihany raha be indrindra. Fa ny dikan'ilay ainy eto fifaliana. Tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananany koa ny fifaliana. C'est l'âme. No lazainy eto. Ny âme dia io le manome fifaliana anao, io le manome fahasambarana anao, io manome fahasalamana anao. Ny fahasalaman'ny olona tsy miankina amin'ny zavatra ananana. Fa nampanan-karena ohatran'iny ary ianao dia afaka mividy fanafody ianao fa tsy afaka mividy fahasalamana zany. Tsy afaka mividy. Afaka mividy zavatra mahafinaritra ianao fa tsy afaka mividy fahasambarana zany. Tsy voavidy vola zany. Fa miankina amin'ny fahaizana mianina ihany ireo fifaliana, fahasalamana, fahasambarana. Miankina amin'ny fahaizana mianina ihany. Ahoana ny afahana miaina ny lanitra dia ny etỳ tany? Ny fahaizana mianina. Raha nijerentsika zany teo ilay hoe mianina dia hoe mifaly amin'izay ananana. Fatokisana an'Andriamanitra satria baika io sy fankasitrahana. Baika io voalohany ozy izy tsika. Dia faharoa fampanantenana. Ary fahatelo fitantanan'Andriamanitra. Profon'izany ny fahaizana mianina. Rehefa mahatoky sy minondreo ianareo dia izay ianao mahay mianina amin'izay fotoana izay. Fa raha mbola tsy mahatoky ny ray amin'ireo ianao dia efa tsy mety. Fa manaraka manome fiadanana koa ny fahaizana mianina, manome fitsaharana. Io ilay lazaiko teo tovy ihany e. Tsisy hohanina ianao androany. Zany mitranga mba tsisy hohanina koa indraindray. Fa ianao efa sady tsisy hohanina mbola tsisy hohanina mijaly be mihitsy jaly double. Nefa ianao raha tsisy hohanina manana fiadanana sy fitsaharana dia ohatran'ny nisy hohanina ihany. Tsy zany? Na dia anivony tafitra ary ianao dia miadana sy mitsahatra. Zay ilay tranga tamin'i Jesosy Kristy. Tsy hoe tsisy olana ny fiainanao rehefa miaraka amin'i Jesosy zany ianao. Fa ao anaty ina moa lakana izy. Ny orana tafiotra be fa le ry miesona. Ahoana ny ahafahanao manana an'izany raha tsy mahay mianina ianao? Dia ohatrany koa fahaizana mianina. Misy problème be amin'ny fiainanao fa ianao miadana, mitsahatra. Salamo 7:17. Tafatoetra ny foko Andriamanitra, eny tafatoetra ny foko, hira sy ankalaza anao Raha io fotsiny jerentsika dia mipetraka tena lamina tsara mihitsy amin'ny mpanao salamo eto. Lamina tsara izy. Fa andao nefa kitsika ny zavatra manodidina anazy izy mitoetra hoe tafatoetra ny foko, tena mipetraka tsara ny foko. Inona ny zavatra mitranga ao aminy? Mamindrafo amiko Andriamanitra, mamindrafo amiko fa aminao ny alofako. Eny, eo amin'ny aliko ny elatrao ny alofako, mandra-pahalasany loza.
io zany fa misy loza izy zany. Hitaraina amin'Andriamanitra avy indrindra dia amin'Andriamanitra zay manatanteraka ny asany ho ahy. Naniraka famonjena ho avy any an-danitra izy raha mbola miteny ratsy ny olona izay misafoaka manenjika ahy. Zay zany ny ataon'ny olona, misafoaka manenjika azy ny olona. Eny Andriamanitra niraka famondram-po sy famarinany eo avoliona. Zany ny olona tafatoetra ny fony nefa izy eo volioana. Aisitsika. Lefina zanatspika nifony ary sabatra maranitra ny lelany. Zany manodidina azy. Misandratra any ambony lanitra, misandrata any ambony lanitra ianao Andriamanitra, oako ambony tany rehetra ny voninahitra ao. Namela fandrika rato aningotra ny diako izy ary ny tanondrika. Ny ady lavaka teo an'loko izy kanjo ny tenany ihany latsaka ao anatiny. Tafatoetra ny foko Andriamanitra. Eny tafatoetra ny foko. Hira sy akalaza. Zany ny olona mahay mianina. Ninona mitranga fiainanao dia ianao lamina tsara. Matoky ny tompo ianao. Mankasitraka azy ianao. Fantatrao fa izy mitatana ny zavatra rehetra. Raha mbola pelantanan'Andriamanitra, c'est en bonne main ny fiainanao rehetra. Fahatelo, manaraka, mameno banga ao fiainana koa izy. Tsy maintsy misy banga ao foana ao amin'ny fiainanao fa tsy ary manana ny zavatra rehetra zany ianao. Tsisy manana ny zavatra rehetra zany eto ambonin'ny tany. Fa Andriamanitra ihany no mameno banga. Salamo 4:10. Na liona tanora azy rehefa tsy ampina anina dia noana, maika fa za. Fa izay mitady ny tompo kosa dia manino? Tsy orin-javatsoa akory. Ary marina foana fa matetika tsy le hitanao akory le zavatsoa, fa le ao anatinao, le Andriamanitra ao anatinao, le fiadanana ao anatinao. Zany ny atao hoe mianina. Mameno banga. Malaki 7:7. Amin'ny iray volantsika ianatra Malaki 7. 7 ihany jery hitatsika. Dia ho hitanareo indray tsy fitiviny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Dia mieritreritra foana ny olona hoe rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia mpanan-karembe. Ary rehefa tsy manompo an'Andriamanitra ianao dia katrami. Fa jereo fiainana raha zany no mitranga. Jereo daholo ny arivo mpanan-karena indrindra eto ambony tany raha misy kristianina zao efa manomboka misy izy zalam-panao prospérité reo. Fa manomboka misy izy. Fa tsy zany no mitranga. Fiinona ny dikany hoe ataoko hitanareo ny mahasamihafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy tahaka izao ny fahaiza-mianina. Ndao ataontsika hoe olona anankiroa samy karama 500 000 zay tianao na atao ariary na atao francs manino 500 000. Fa ny anankiray menimeny tsy ampy. Mitady fika. Hitadiavana, kolikoly, halatra, laingalainga, inona mba azahoana, mitrosa dia mba mandainga avy eo tsy mamerina volan'olona satria tsy ampy. Le 500 000 lasa migrevy eny amin'ny 13 mai. Tsy ampy. Fa ny anankiray tsy ampy ihany le 500 000 fa izy faly. Dia izy mianina, izay zakan'io 500 000 io vidiny, mandeha tongotra izy rehefa eny an-dalana, ny akanjony tsy dia miova firy fa iny ihany rovidrovitra fa tsy maninona fa mandeha izy fa izy faly amin'izay ananany. Na akarinao 5 millions ary io, na ariary na franc, dia ohatr'izany foana ny karazan'olona eto ambonin'ny tany. Fa ny anankiray mbola menimeny hoe tsy ampy. Inona ny atao ampitomboana an'ity, mila manao bizina kely sy manao inona, fa ny anankiray faly misaotra tompo fa nomenao an'ity ampy aty dia izay azoko amin'io ihany no hiainako isan'andro. Na dia ohatrohatry ny ahoana mipoziko na ohatry ny ahoana, izay ny fiainako isan'andro. Zany ny mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy tompoko. Fahaizana mianina. Faly amin'izay ananana. Ny mianina koa nge miaro amin'ny fahotana maro e. Miaro anao amin'ny fahotana be dia be ohatrany hoe tsy faharetana. Tsy faharetana. Jakoba 1:2-5. Rahalahy ka ataovy fifaliana avokoa rehefa hiara fizahan-toetra samihafa ianareo. Misy problème reo amin'ny fiainanao dia mifaly ianao, zany ny atao hoe mianina, mifaly. Satria fantatrareo fa fizahan-toetra finoanareo dia mahatonga faharetana. Lasa manana faharetana ianao amin'ny problème iainanao iny. Fa ilainy zany faharetana zany. Ary eo ka ny faharetana isy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampina inona na inona. Io, lasa manana, mameno ny banga rehetra ny tsy ampy amin'ny fiainanareo ny fahaizana mianina.
ary tena tiako ary tena misaotra ny tompo fa nataony hoe faly ny anarako fa faly a tena faly a miaro fahotana maro a ohatra ny fimonomonomana koa fa misy olona nge manana zavatra rehetra fa raha imenimeniny zany tiananao tena mihitsy dia zao fotsy ve nataon'Andriamanitra ana ina fotsiny zany na nipoko anazy hatramin'izay fa tia mba nakatako tsy menimeny any mihitsy menimeniny jereo nge fijerin'Andriamanitra fimenimenomany anisany mba tiatsika malagasy raha mba misy izany manalatsaka avy any an-danitra zany isan'andro za aloha fidy raha misy ino moa kandida milaza hoe raha zany lahany eo a dia asiako mana milatsaka isan'andro avy any an-danitra fa jereo nge nataony zanak'Israely dia nyteny nanometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy izy hoe nahoana nentinao niakatra avy tany Egipta ho faty ety anefitra zay tsy misy mofo sy rano aty fa leo an'ity mofo tsisy antony tozy zay vazonareo ve betsaka manao an'izany a ty foana verangamba mena anay zaranao ary mahazo an'io falifa nahazo an'io ianao fa zany atao hoe menimenina dia ozy izy eo amin'ny tantaran'io Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany 10:10 dia ozy izy Paoly aoka tsy monomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ny zareo izay matiny mpandringana satria nandefa mena ranafo Andriamanitra tamin'io ary zany dia nanjo azy ireny mba ho inona mba ho anatra sady voasoratra koa fananarana antsika izay iaran'izao andro fara ho atsika ny nanoratana an'izany ka izay milaza azy fa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandro lava aza menimenina amin'io Andriamanitra io ianao fa vao maika raharaha fa rehefa mahay mianina ianao dia mifaly ianao fa tsy menimenina ny miaro amin'ny fahotana maro koa izy ohatra ny tsy faharetana ozy izytsika teo 1 Corinthiens 10:10 ny finomonomana fa miaro ihany koa izy ohatra ny fitsiriritana rehefa mahay mianina ianao dia tsy tsiriritinao daholo zao zavatra rehetra eny amin'ny vitrinina rehetra zao satria tsy ho azonao zany io ary na ho azonao ary dia mbola tsy faly ihany ianao tsy faly ihany ianao na omenanao daholo ary io rehetrarehetra io Korintianina voalohany 10 teo ihany fa ny 9 ery ambony ery zany zavatra zany dia tonga anatra ao antsika mba tsy hitsiriritra zavatra tsika toy ny tsiriritan'izy ireny za manao an'izany fa mahay mianina raha verenantsika zany natao hoe mianina dia mifaly amin'izay ananana fatokisana sy fakasitrahana an'Andriamanitra io satria misy baikony ao misy fampanantenany ao ary misy fitantanan'Andriamanitra ao manome fiadanana sy fitsaharana io mameno ny bangy eo amin'ny fiainana io ary miaro amin'ny fahotana maro io fa miaro amin'ny trosa koa ny fahaizana mianina satria tia ny anananao tia ny ananako dia mivelona amin'izay ananako mifaly amin'iny ananako iny dia miaro amin'ny trosa satria ny trosa ny mampitombo fandaniana jereo inge karaha mahay million ianao zay tianao na ariary na franc fa tsy ampy ianao le izy dia ny trosa 100,000 ianao fa raha vao mandray karama ianao amin'ny volana ambony dia maninona alohanao le 100,000 dia miainga firy ianao zany miainga 900 dia le 1 million tsy ampy dia le 900 ve ho ampy jamais tsy ho ampy ianao mihitsy io 900 io dia mbola tsy ho ampy foana io zany ny elanao amin'io tsy maintsy mahay mianina ianao inona koa ny problème ny trosa koa mandrava fihavanana ny firifiry tsy efa nahita an'izany nareo fa izany trosako rehefa aka ianao maimaika ary makaty amiko rehefa zao lasa mitsosoka ary fotsiny za zany gaga foana amin'ireny ka fananinona ny meny fa nga tsy fitiavana azy nanomezana azy aniny trosiko zao izy edivana indray tsy azoko mihitsy dia za aloha tsy manome trosa tonga ao aminay eo ny dadatoanay sy ny nenitoanay trosa fefahaindry zareo zao rehefa tsy ao aza izy vao mankao dia mankao amin'ny ainga izy fa be fitiavana loatra le vadiko dia manao ihany fa za tsy manome trosa zany fa raha mitady trosa 25,000 ataontsika hoe 50,000 ty amiko ianao fa 25,000 ny aty aposiko dia meko anao 25,000 raha ohatra tsy meko anao iny aza verina tsony fa za tsy mampitrosa olona zany tsy mampitrosa olona zany satria mampitombo ny fandaniany trosa tsy maintsy mbola merina n'indray izy zany rehefa aveo nefa efa tsy ampy
dia horavany fihavanana. Ary fahatelo ny olana mitrosa dia zao fanehoana hoe tsy mahatoky an'Andriamanitra ianao, hoe tsy vitan'Andriamanitra rangano manome anahy amin'ity tsy maintsy mitady fika ary fika dia vola ihany, vola mamonjy anahy fa tsy Andriamanitra, noho izany hitrosa. Zay lazaiko hoe ty vola ianao raha ohatra ka mitrosatrosa zany, ny vola ny heverinao fa mahavonjy. Ny Romanina 7:15 dia zao nolazainy amin'ilay baiboly protestanta fanitsiana fahenina hoe aza vela isy trosa tsy voalona amin'izy anan'izy afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tia namany dia natateraka ny lalàna. Dia aoka tsy hananan'olona trosa ianareo na amin'iza na amin'iza. Ny veloma amin'izay hanananao fa aza miaina amin'izay tsy hananana. Vorona manidina eny an-danitra dia asiana sira. Zany ny trosa. Manaraka miaro amin'trosa ny fahaizana mianina fa manala mikolokolo koa. Ninona programa ataon'izay kandida eo? Rehefa mahay mianina ny kristianina zay vao afaka ny kolikoly. Fa zao no lazainy Bianco hoe ny 70 isanjaton'ny olona voapanga dia kristianina daholo amin'ny resaka kolikoly satria tsy mahay mianina amin'izay ananany. Lioka 7:15 engane tsy hisy polisy na gendarme na ina koa pénitentiaire na miaramila eto. Lioka 7:15 le vomendrika ny fibebahana. Dia hozy izy Jaona mpanao batisa. Nisy miaramila koa nanontany ny Jaona mpanao batisa hoe inona kosa ny atao mba ataonay raha vomendrika ny fibebahana izay. Dia hozy izy taminy aza mampiasa hery amin'ny tsy antony na miampangalainga ary mianina amin'ny karamanareo. Raha mba mianina amin'ny karama ny polisy gendarme sy ninona dia tsisy ny ekolazy tsony. Fa mandoa ekolazy amin'ireny ny olona be dia be. Fa tsy ireo ihany fa ny mpiasam-panjakana. Fa tsy mpiasam-panjakana ihany fa ny malagasy rehetra. Tsy mahay mianina amin'ny karama dia manao kolikoly. Fa tsy ampy foana zany io fa raha matoky ny tompo ianao ampy foana io. Satria tsy hitovy mihitsy ny fananantsika rehetrarehetra. Fa verenantsika ary ina aminy atao hoe mianina voalohany faly amin'izay ananany. Faharoa fankasitrahana sy fahatokisana an'Andriamanitra. Fahatelo manome fiadanana sy fitsaharana ny fahaizana mianina. Fahaefatra mameno izay bangy eo amin'ny fiainanao ny fahaizana mianina. Fahadimy miaro amin'ny fahotana maro ny fahaizana mianina tahaka ny fimonomonomana, ny fitsiriritana ary ny tsy faharetana. Fahaenina miaro amin'ny trosa ny fimonomonoma. Fahafito manala amin'ny kolikoly. Saingy zao io milenarana io. Tsy vita ho azy amin'izao io fa milenarana io. Ary Paoly dia nianatra an'izany. Rehefa nianatra an'izany Paoly dia nahavita ny oatra nyity vavaky agora ty, izay inoko fa vavakao ihany koa. Fantatrao ve vavaky agora? Ohabolana 3:17-7 zavatra rolony angatahako aminao ka aza lavinao dia ny tsy mbola maty aho. Ampalaviro any zava-poana sy ny lainga, aza omena fahatrana na harena. Fahano amin'izay anjara anina sahaza ho ahy. Fa andrao raha voky dia andaka hiteny hoe iza moa ny tompo, ary andrao raha tonga mahantra dia angalatra ka namavo ny anaran'Andriamanitra. Zany mianatra tsika mianatra mamaky baiboly dia mahita ny hoe progression de la révélation, mivoatra tsikelikely ny fanambaran'Andriamanitra. Fa zany vavaka tany amin'ny testameta taloha. Fa ny olona ambany fahasoavana dia mahay mianina dia mahavita mihoatra kokoa noho izany. Zay ny anaran'i Paoly ny fahaizana mianina. Rehefa nianatra Paoly dia nahay dia navita ny teny izao Filipianina 4:12-17 hoe tsy zasahirana ny tenenako toy izao fa efa nianatra nianina amin'izay ananako. Tsy herina ozy izy any aminareo fa mianina mihitsy ny dikan'io. Efa nianatra nianina amin'izay ananako aho. Dia ozy izy aiko ny miafy, aiko ny manambe. Tanareo iagora miteny hoe aza atao mahantra ary aza atao manan-karena. Fa i Paoly
mahaina mantra izy na manambe. Efa nianarako ny anina na aiza na amin'inona na amin'inona, na voky na anoana na manambe na sahirana. Dia eo amin'izay le andininy haitsika tsara fa tsy haitsika ny contextany hoe mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Zavatra rehetra zany dia mahay miaina ny fantrana be izy ary mahay miaina ny harena be, satria izy mahay mianina amin'izay ananany. Nianarany zany, nianina amin'izay. Nianatra io, nianatra averiny indroa mihitsy, nianarako zany. Fa ahoana ny nianaran'ny Paoly izany? Ahoana ny nianaran'ny Paoly izany? Dia ty Korintianina 2:4-9-10. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, verevitra nefa tsy namoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Io tia ny zavatra nitranga taminy, voageja manodidina, fa nahay nianina izy, tsy tery. Tia nitranga taminy verevitra, fa nahay nianina izy dia tsy namoy fo. Tia nitranga taminy enjehana, fa nahay nianina izy dia tsy nafoy. Tia nitranga taminy potraka, fa nahay nianina izy dia tsy maty. Mety mandalo an'izany ny kristianina, fa raha mianina ianao dia tafatoetra, tafajoro foana miaraka amin'ny tompo. Mila ianarana ny fahaizana mianina. Tia koa ny ianaran'ny Paoly azy faharoa, Korintianina 2:1-5-10. Matoa Paoly miteny hoe haiko ny sahirana dia haiko ny manambe. Dia jereo ny fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenana eo mpanompon'Andriamanitra izay, ka manana faharetana tokoa. Io le faharetana amin'ny fahoriana. Reo amin'izay zany le fahantrana rehetra. Fahoriana, fahaterena, fahantrana, kapoka, fatorana, tabataba, fisasarana, tsy fahitatory, fifadikaniny tsy le mivavaka mifadianina akory fa tsy manan-kohanina. Zay le mahatra, fa tia indray le tsara ny anaran'ny Paoly. Amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny famoram-panahy amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy metsara velatsia, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadin'ny fahamarinana, na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy fahafahamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka amin'ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka ny efa faty nefa indry velona ihany, tahaka ny sy nitoy andrehetra mbola mitoy, tahaka ny ampahalelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny mahantra nefa mampanakarena maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory azy nefa manana ny zavatra rehetra. Io ny atao hoe mianina. Izy rehetra teo efa zay daholo ohatra ny tsy manana ianao jereny ety ivelany, tsy manana le ry moto kely menamena io ny ananany dia mizesta be amin'ny Bill Gates izy. No, manana ny zavatra rehetra ny aty satria manana ny Jesosy zany mihitsy no izy. Ka voalohany aloha zany tahaka ny ataontsika zao dia ianarana ny mianina arak'izay lazain'ny soratra masina nataontsika zao. Fa tsy vitan'izay ny Paoly, fa nianarany koa izy tamin'ny traika efa mpiainany. Zavatra rehetra ny lalovany mafy sy ny tsara dia tsy menimenina izy fa nakalesona tamin'ireny foana mba hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy isan'andro. Fa teo koa ny fampianaran'ny fanahy masina na izany ary. Fahasoavana ny mahay mianina, fahasoavana izany na dia nianarana ary, fahasoavana izany. Korintianina 2:4-5 le fampianaran'ny fanahy masina. Fa Andriamanitra izay nadidy hoe aoka ny mazava hazava ao amin'ny maizina, izy no nampazava ny fonay eo amin'ny fahazavan'ny fahalalan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy io. Teny Andriamanitra hoe manaovana izany, fa izy ihany no nampazava, izy ihany no nahavita anana tanteraka an'io. Tena izy hoe mihanina amin'izay anananareo, fa Andriamanitra ihany no nanome anana izany fihaninana izany. Tsy vitanao zany, tsy vita ny herinao zany, satria zavatra jerenao mifanohatra amin'izany daholo, tsy manana inona ianao, fa vitan'Andriamanitra izany. Fampianaran'ny fanahy masina koa araka ny Isaia 48:17-18. Zao no lazain'ny tompo mpanavitra anao dia ny ray masin'i Israely. Izaho tompo Andriamanitra ao no nampianatra anao mba hitanao soa. Izaho tompo Andriamanitra ao no nampianatra anao mba hitanao soa, sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao. Io zany le amin'ny fahaiza-mianina. Toy izay anehanao mba ny hainy didiko, tsy maintsy
mianatra zay lazay ny soratra masina aloha toy izay any ianao mba ny any didiko dia ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao zany ny atao hoe mianina tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao zany ny atao hoe mianina zao zany ny fandehan'io mianina io a sarotra io raha tsy an'Andriamanitra ny manome an'io dia sarotra io fa ity migodana be ambony ity fitiavam-bola ary ity migodana be ambany ity ny mionina dia ny mianina zany a iny fotsifotsy iny fotsiny iny ohatra mandeha ohatra zao ianao mandeha eo aminy fa vao mibilisatra kely ato ianao dia tia vola vao mibilisatra kely ato ianao dia mionina iny ihany ny mianina mifaly amin'izay ananana raha vao mifaly amin'izay anananao ianao ka tsy miasa dia mionina ianao zay ary raha vao miasa be ianao mba hahazo vola be dia tia vola ianao zay dia inona ihany ary sarotra tia manaraka ny tompo ity a tia faran'izany miasa mba hahazo vola fa tsy dia le vola ajanona ho fitaovana ihany satria mila vola foantsika dia mila miasa zany atao hoe mianina miasa efa nresantsika teo a faly amin'izay ananana mitraka miasa vonona amin'izay zay misy eo ajanona dia reto meko anareo kely zany inavy ny antony esana amaranantsika azy misy anankiefatra izy ny antony esana dia meko anareo voalohany ataoko amin'ny teny frantsay izy dia adikatsika avy eo a tena marina satria ilaina ny vola dia miasa ianao mba hahazo vola hividianana sakafo gagner son pain ary zay no natao Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:24-30 hoe fantatrareo ihany fa ireto tanakireto no niasa mba hahazoako izay niaraka sy izay niaraka tamiko izay nilainay zay mila miasa ianao mba hahazahoanao izay ilainao fa zay tsy ay dia nitoyany Korintianina faharoa 2:7-10 fony mbola teo aminareo ihany azy zahay dia niteny entitra taminareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hinana zay noho izany ny mianina tompoko dia miasa fa tsy hoe mangataka hiditra amin'ny fahazahoana sy fanomezantsika mantsy amin'ny ray volana mianina dia miasa fa tsy mangataka mba hahazahoana izay ilaina faharoa afahanao mivelatra manome fifaliana ny miasa za aloha dia faly za tena hitako sambatra mihitsy amin'ny olona rehetra satria mitabataba ohatr'izao fotsiny ny atao hoe miasa dia rehefa mandinika sy mikaroka dia tenin'Andriamanitra masoana ny anarako isan'andro dia avy hoe tabatabaiko dia niasa zay raha mba ohatra zany koa nareo izy zavatra tianao atao foana ny ataonao ohatra zany le gamers reny dia manao jeu fotsiny izy dia mahazo vola manao sambatra tsy betsaka ny olona oatra be dia be ny miasa tena makaleo mihitsy le any am-piasana fa tsy maintsy miasa satria mila vola raha mahita tsaratsara dia mifindra miala fa za tsy mifindra tsy miala fa mampianatra tenin'Andriamanitra foana satria izay ny tiako mpitoroteny 2:17-20 fantatro koa fa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezan'Andriamanitra zany fahasoavany zany milay be zany manao zavatra ianao dia mahafinaritra anao le zavatra ataonao servir fatelo gagner son pain s'épanouir servir ny antony esana ihany koa dia hanompoana ny hafa fa tsy hoe vola fotsiny le mandeha manao ohatr' hoe dia le miainga ny tanany ery tsy ianao mihitsy ny hitany amin'iny fa vola ny hitany 400 ariary iny misy 400 ina ny pirofo zany miditra ao ianao vitsikelinareo ny ao vody azo izy tsisy rarahina ianao tary ianao na ina mijanony eo izy feno amin'izay izy ka efa nanomboka nanina moa tonga le namanao arena mpanao fanetsika amin'izay ry zalahy izy rolahy na matahotra ohatran'iny ianao tsisy rahina ianao fa volany ihany azy mifatany zany atao hoe olona tia voly zany fa ny antony esana anampiana ny hafa
ninina asanao io dia anampianao ny hafa ny asanao, dia izay ny atao hoe esana. Korintiana voalohany toko 12:17 samy nomena fanomezana maneho ny fanahy masina ny olona tsirairay mba hanasoavana ny daholobe. Ty zany resaka fanomezam-pahasoavana sy fanahy masina ny resahana eto, fa ny asa rehetra dia natao mba hanasoavana ny daholobe, dia ny amakiko azy eto. Ny Efesiana toko 4:7-20 koa dia izay. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra itsony, fa aleo ikely aina hiasa zay tsara amin'ny tanany mba hisomeny izay tsy manana. Dia afaka manampy ny hafa ianao, izany ny antony esanao, anampihana ny hafa, iserviavana ny hafa. Ary farany dia ny asan'ny apôstôly 20:35 toy an'le efa mivakitsika teo aloha. Efa nasehoko taninareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo. Mba ninona? Mba hanampy ny sahirana ka tsy aro ny tenin'i Jesosy Tompo hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Tokony hiasa hanampihana ny hafa. Farany dia hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ny antony esana, fa tsy aham-panan-karena. Fa raha tsy izany ianao dia latsaka amin'ny fandrika maro sy rehetra izany. Inona avy ny antony esana teo izy tsika? Voalohany gagner son pain. Faharoa s'épanouir. Tena mahafaly anao ve? Mahafinaritra anao ve ho asanao io? Mampivelatra anao ve? Fahatelo, manampy ny hafa ve anao manao an'io, sa dia zay hampanan-karena azahoanao vola fotsiny? Ary fahaefatra farany, manome voninahitra an'Andriamanitra ve ny asanao io? 2 minitra famaranana zao tsy ety hitovy mihitsy ny fananan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Tsy hitovy tsony mandrakizay io. Niny aza manantenan'izany mihitsy hoe zala sy hitovy amin'eny ihany, fa na mitovy ara ho an'ny azonareo dia rehefa mahay mianina sy tsy mahay mianina tsy mitovy ny zavatra iainana izany. Samy hafa foana ny fiainan'ny olona mianina sy tsy mianina. Tsy hitovy mihitsy io. Fa inona ny antony namelan'Andriamanitra ny fananan'ny olona rehetra, ny volan'ny olona rehetra tsy hitovy? Natao zany mba hahafahana mifanampy. Zay. Natao zany mba hahafahana mifanampy. Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Tsy ho hitanareo zany amin'ireny mpitarika posy ny tena manana an'ireny. Korintiana faharoa toko 7:14-15. Korintiana faharoa toko 7:14-15. Ka amin'izao ankehitriny izao, amin'izao ny habeny ny harenareo no afaka mifantrandreo satria nareo nanampy an'ireo. Ary ny haben'ireo kosa no afaka mifahatranareo rahatr'izay mba hampisy fitoviana. Fanampitsika zany. Za sahirana, nareo sahirana manampy anareo, sahirana manampy anareo, dia misy fitoviana. Araka ny voasoratra hoe ty le tamin'ny mana. Ny nanangona be tsy nanana amby, ary nanangona kely tsy nanana tsy ampy. Zay mihitsy io fiainana eto ambonin'ny tany io. Fa ianao na manangona mana be dia be, zato sobika ary, dia masiso iny rapitso. Tadidinareo le mana, zay. Fa raha tiany fotsiny no aniko satria tiany ampy anandro any, dia tsy nanana tsy ampy izy. Ohatr'izay koa io harena io. Na manangona be ohatran'inona ary ianao vola, tsy manana ampy zany ianao, tsy hoentinao maka izy io fa mijanona eto ihany. Ary na kely ary ny azonao dia izao, tsy manana tsy ampy ianao satria manana an' Jesosy, manana ny Tompo. Tsodra ny farany arany. Efesiana toko 4:7-20. Le Efesiana toko 4:11-13 le niresaka hoe nianatra ianina hozy izy Paoly. Dia nitoy an'iny mianatra mianina iny amin'izay dia izao lazain'i Paoly. Ko Andriamanitra ane ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny harenany amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy, ary ho an'Andriamanitra raintsika ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany.